manolotra ny arahaba tompoko nahazo vanatra ny varatraza omaly sy androany indrindra tamin'ny morotsiraka atsinanana izay nandraona ny andro na rahana eriketika manify na orana malefaka izay indraindray nihitatra hatraty amin'ny ilany atsinanany afovoantany aza moa zany androany maraina raha ny filonana makany amin'ny herinandro kosa nojerena dia saika ia malefaka ny varataza manomboka rahampitso noho ny fanatonana rindrindraona ao atsimo andrefan'ny Madagasikara zany ao atsimony lakan-dranon'ny Mozambika arak'izany dia saika hitoetra ny zavona maraina amin'ny fatra maro eto amin'ny afovoantany raha makasika ny maripana indray dia angatsika aloha ny andro raha amin'ny rahampitso zany mirifiry zany aloha maraina fatombanana afana ihany zay rehefa atoandro raha nivinany toetry ny andro ny talata izay zany hoe amin'ny vaninandro ny CEPE dia anorana malefaka ny any amin'ny morotsiraka isava analanjorofo ary mety hipaka hatrany toamasina ny sava-miandalana ihany moa zay rehefa misandratrandro ny fatra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety hazo vahana ny zavona amin'ny maraina hoan'ny fatra anatiny iray manontolo izany hoe amirifiry zany aloha ny maraina raika izy ka manaova mafana tsara rehefa hiatrika izay fanadinana izay azadino ny akanjo mafana eo ihany koa ny fehitenda ary ny satroka va raha ny tolakandro kosa indray dia tombanana iamisava-miandalana aloha ny andro saika manerana ny Madagasikara mihitsy zany hoe ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro afa-tsy ny any amin'iny morotsiraka savasy analanjorofo iny ihany no somary omaloka mety arahana orana malefaka indraindray raha ny vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany mety ananky hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny maripana ambony indrindra ho tafakatra hatramin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefa ny Madagasikara ho an'ny morotsiraka atsinanana saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré eo ny maripana vinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia ahazo vahana hatrany ny zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo amin'ny fatra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny mety isy orana iserana ihany any amin'ny manodidina morotsiraka isava sy analanjorofo vinany maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 17 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 13 degré any amin'ny morotsiraka andrefana vinany toetry ny andro ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia hitoetra trano ny zavona maraina amin'ny fatra anatiny iray manontolo amin'ny fatra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny araka ny efa mahazatra trano dia mety holalovana orana malefaka ny any amin'ny morotsiraka ny fatra isava sy analanjorofo vinany maripana eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany mety ananky hatramin'ny 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra iboeny vinany maripana any amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré dia izay indray vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray izay avy etỳ amin'ny eto Madagasikara dia mirary soa indrindra ho an'ireo zanaka hiatrika amin'ny fanadinana CEPE veloma tompoko.